Fiadanana ao aminao sy ny ankonanao, fiadanana ao an-dapanao. Amin'ny fifaliana indray no entiko miarahaba sy mamaky ny tokantranao amin'ity andran'io ity. Ary mahafaly indrindra manao fiadanan'ny tompo hanapaka amin'ny tokantrano misy anao na izany iza toerana misy anao amin'izao andran'io izao, andrenesanao izao orinam-peo izao. Ndetsika ifampahiry indray amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Mentsika aloha hevitra fo kely hoe maninona Andriamanitra no mamela ny fahoriana hisy. Tenin'Andriamanitra anankiroa no entiko andraisana anjara amin'izany fampahirezana izany mikasika ny lohahevitra kely izay nomeny eny ambony io. Fa mialohan'izay dia ndoloantsika iray hivavaka. Rirana An-danitra tsara indrindra, mbola velom-pisaoranao indray izay satria mbola nomenao an'izao fotoana izao afaka miantso ny anaranao. Sotranao satria tsy vitanay tamin'ny avana tamin'ny tanjaka fa tamin'ny famindram-ponao. Ary matoa mbola ato anatinay ny fifinaina mahavelona dia tena mbola famindram-po ary faneho-pitiavana. Asehonao anay izany, tompo malalo. Hifonana aminao ny zavatra tsy nety nataonay tamin'ny fiteninay na tamin'ny fihetsikaina, tamin'ny fitondran-tenanay, na tamin'ny zavatra mety nenonay na zavatra mety nieritseretinay. Eny fa na dia fitoboko ny fonay mangina tany ary Jesosy ka tsy araka ny sitraponao dia hifonana eo anatrehanao tsy ho izay hafa kelika. Fa sao izay afa-bahotana ankehitriny izay raha ny teninao indray satria ny teninao natao ho fanitsiana izay diso, natao ho fananarana, natao ihany koa nefa hoaina, ho sakafo ny fanahinay. Dia mitsenena ianao tahaka ny fombanao, fa voninkainanao izay ka izay feo rehetra tsy avy aminao, tsy hampainginina amin'ny anaranao, tsy hanakery, tsy hanapahefana. Jesosy Kristy eo sokafo ny fonay, ho tanoloana ka haniriany ny teninao, sokafo ny masom-panahinay, ny sofim-panahinay, ahafahanay mandray, maheno. Ary aoka tsy vitany handray na haheno fotsiny, fa aoka hakatsoa, hitondra voamendrika ny fibebahana, hery vao, aina vao, eo amin'ny fiainanay indray no fandrenesanay ny teninao. Tompo malalo, mitenena ary ianao araka ny fombanao ny tena mile fitaovana fotsiny ihany, ka dia indray lelako tsy arambara, afa-tsy ny sitraponao. Ndera, laza ny voninahitra, ny saotra, ny anja, dia atolotra ao rery ihany. Efa tamin'ny taloha indrindra, sankehitriny ary mandrakizay. Saotra Jesosy malalo, halleluia, amen. Tenin'Andriamanitra anankiroa avy hatrany ozy izy andeha hoentintsika ifampahirezana androany dia tenin'Andriamanitra izay voarakitra amin'ny salamo 7:100. Salamo 7:100 dia ny 9:170. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Soa ihany aho napahoriana mba hianarako ny didinao. Dia toy izy antsika amin'ny salamo 7 dia ny 9:120. Fa tsy ho mandrakizay no hanajonoana ny malahelo, ary tsy ho vera mandrakizay ny fanantenan'ny manitra. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Alleluia, amen. Izay tenin'Andriamanitra anankiroa izay no andraisantsika anjara fampahirezana ary amoaboasantsika alelo hevitra kely izay nomenantsika teo ambony hoe maninona Andriamanitra no mamela ny fahoriana hisy. Mandraka iva tokoa, eny fa na dia ny tenako izay miteny ary fony avana n'olo tena ho an'i Jesosy, dia rehefa misy zavatra mitrangy eo amin'ny fiainako dia kinga be mihitsy amin'ny teny hoe izao ny sitrapon'Andriamanitra, ankasitrahako, fitsapahany izao, iroso hatrany sy ny sisa. Ary mino fa tsy zarery, fa mino fa ianao koa dia mety anisan'izany miteny an'izany rehefa tojo. Izay zany anisan'ny zavatra anankiray hoe ahoana ilay izany ny tenenako an'izay ohatry ny fahazarana amin'ny olona vao manolo tena ao an'Andriamanitra na hoe olona efa ao amin'Andriamanitra arany rehefa misy zavatra mitranga dia hoe taona fa fitsapana tsy misy ejany izao fa tsy maintsy tafavoaka, tsy maintsy mpandresy. Nefa izany androany dia hitarika ny sainao. Dia hitarika ny sainao misy antony anankitelo mahatonga an'Andriamanitra mamela ny fahoriana hisy eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Izany akory tsy midika fa Andriamanitra cruel na Andriamanitra tsy mivady trovana. Ny Andriamanitra izay ivavahako sy ivavahanao fa tsarovy ary tiako hitrapanao so tadidinao, fa Andriamanitra tsy te handray olona hikomy intsony rehefa tonga ao an-danitra ao. Tsy te haheno intsony Andriamanitra, tsy te hahita intsony hoe nisy devoly tafiditra tao dia reny fa niatsasany lasany niady tamin'ny anjely dia lasa nisy filosofia. Tsy tian'Andriamanitra hiverina intsony sy zavatra izay. Ka izay no mahatonga an'Andriamanitra hoe mandefa zavatra maro samihafa amiko sy aminao mba hahafahany
mitsapa hoe hijoro venao atoky hatramin'ny farany sa hivadika rehefa tojo adysarotra. Ndeha arina hozarantsika anankitelo satria za hoe misy antony anankitelo no mahatonga an'Andriamanitra mamela zay taminao hoe mamela ny fahoriana hisy eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Ny voalohany indrindra aloha dia ndeha raisitsika ny tantaran'i Joba. Nefa mialohan'ny andraisantsika ny tantaran'i Joba dia alahatra ilay izy mba hatsapanao tsara an'ilay izy mandra-pahatonga any amin'ilay conclusion raisitsika aingana be hoe fitsapana na fisahan-toetra. Dia ndehantsika aloha andray an'i Davida. Jery manokana ny tantaran'i Davida sika dia verina any amin'ny Davida. Davida izay olona nataon'Andriamanitra hoe nahita olona araka ny foko. Tena hoe ianao raha mijery ny déclaration d'amour nasehon'Andriamanitra ny Davida sy ny fahatokisan'Andriamanitra ny Davida, ny fanindraindran'Andriamanitra ny Davida dia tena hoe wow, nahita olona araka ny foko. Alaivo sara saina anie hoe ianao misy olona tena samy rehareny aminao hoe iny an'iny nahita olona fa iny ny tena hitako hoe mendrika indrindra akaiky ny foko atokisako amin'ny zavatra rehetrarehetra. Nandeha niteny an'i Davida n'izany ary Andriamanitra nefa dia jerevantsika fa ny mahatsara ny Baiboly io dia tsy manambara ny lafy tsarany ny amin'ny mpanompony fa avelany eo koa ny lafy ratsiny amin'ireny mpanompo indreny mba hatsapako sy hatsapanao fa tsy tonga lafatra zasy ianao. Fa nefa Andriamanitra dia mahari-po sady be famindram-po. Ka raha miverina amin'Andriamanitra zasy ianao dia ho raisiny foana amin'ny fotoana rehetra. Dia arsika izay ny tantaran'i Davida dia ina fahoriana nisy teo amin'ny Davida. Ny antony tonga ny fahoriana tafiditra teo amin'ny fiainan'i Davida, tsara ho fanomban'Andriamanitra foana Davida hatramin'izay. Fony izy mbola zaza mara-pahatonga ny teo amin'ny fanjakana, nandritra ny fanjakany. Fa nisy fotoana Davida nanomboka teo nanokatra varavarana ho an'ny fahoriana. Ary niantratra ny taranaka fara-mandimbiny ny fahoriana sy ny ady sy ny ranomaso. Vokatry nataon'i Davida. Inona ilay fahotana nataon'i Davida? Nangala badin'olona ary namono olona. Nangalatra ny vadin'ny Uria izy ary nampamono ny Uria ihany koa. Izay ny fahotana nanokafany Davida ny fahoriana teo amin'ny fiainana ka nahatonga n'Andriamanitra ny teny hoe tsy ala ao an-tranonao intsony ny sabatra. Ka dia hitantsika teo fa betsaka ny zavatra ny famaofao teo amin'ny fiainan'i Davida. Raha mandinika ny tantaran'i Davida ianao mamaky ny tantaran'i Davida dia ho hitanao tsara fa nanomboka teo tsy niala tao amin'ny Davida intsony tokoa ny sabatra marina amin'ny teniny eo Andriamanitra io. Ary izy rehefa miteny tsy maintsy tanteraka na amin'ny ratsy izany na amin'ny tsara. Ka ny nahatonga ny fahoriana izany teto dia ny fahotana. Ny fahotantsika izany indraindray, tsy indraindray fa ny fahotantsika mandrakariva no mahatonga ny fahoriana tonga eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Satria amin'ny fotoana anotako sy anotanao dia tsy miara-dalana aminao intsony Andriamanitra. Nivoaka teo amin'ny fiainako sy teo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ka amin'ny fotoana navoazanao fanoloran-teny, hitantsika fa Davida nanao an'ilay hoe diovy aho afa-kelika, opoafao afa-pahotana, taminao dia taminao no nanotako. Nanomboka nahatsapany Davida an'izay ka mibebahany Davida. Dia ity nefa ny zavatra ratsy. Tsarovy fa ny fahotana ataoko sy ataonao mamela antsika Andriamanitra fa ny cicatrice, ny olatra entiny fahotako sy fahotanao iny mijanona mandrakariva eo amin'ny fiainanao na dia namela ny elokao ary Andriamanitra. Raisiko ohatra fotsiny hoe nanao nisy sitrana ataonao na nisy finjarana nataonao, sitrana ianao sitrana fa ny olatra mijanona eo mariky ny hoe iny le nandratranao, iny le hoditra anao niala sy naratra sy ny sisa dia mijanona eo ny olatra mba fahamantarana fa nisy zavatra nitsanga taminao ka nanimba an'iny hoditra ao iny. Dia ohatr'izay koa ilay izy na dia namela ny eloko Davida ary Andriamanitra dia nefa dia tsy maintsy mizaka ny kapoka an'izy dia tsy niala tahotra ny sabatra. Izany hoe ny antony nahatonga ny fahoriana teo amin'ny fiainan'i Davida izany dia ny fahotany. Dia izay koa no ankabeazany mahatonga ny fahoriana eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao dia noho ny fahotantsika. Dia ndehantsika hivadika kely indray. Mivadika kely indray tsika amin'ny tantaran'i Joba. Joba tsy nanota. Tsy nanota Joba, tsisy fahotana nataon'i Joba ary Joba koa dia nareharehan'Andriamanitra hoe
Zaho izy Andriamanitra tsy mbola nahita molona marina ohatran'ny Joba. Ka zay no tonga n'Andriamanitra namela ny fahoriana, namela ny Joba satria fizahan-toetra liza, fitsapana. Eo zany lizy hoe raha tena analizenao zany hoe za tsy nanota. Nefa maninona ny tonga eto anatrehako ty fahoriana ty? De tadidio fa misy fizahan-toetra zay zany lizy hoe misy fitsapana de misy fizahan-toetra. Zany efa ny anisy farangososona kely hoe tsy ny olona rehetrarehetra ry tompoko no mandalo fisedrana sy fitsapana, fa raha tena efa nandrain'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ary mpanapaka amin'ny fiainanao ianao, jereo Joba mpanompon'Andriamanitra ary tena mahavita manao sorona mangatapa-melakeloka ho an'ny ankohonana isan'andro isan'andro, ho an'ny mpiara-belona aminy raha toa ka nanota izy ireo. Zany ny tantaran'ny Joba zany. Ka za zany tsy miresaka amin'ny olona tsy mbola nanolo tena ho an'Andriamanitra ka hoe idiram-pahoriana ny fiainany de fitsapana non, mbola any amin'le fahotana zay ianao. Raha ohatra ianao ka hoe tsapanao hoe tsy milamina mihitsy ny fiainanao nefa ianao tsy manolo tena ho an'Andriamanitra, ianao tsy zo de any amin'le fahotana zay mampahory anao, fa fanafodiny de mifaloranao tena ho an'Andriamanitra. Fa raha efa mpanompon'Andriamanitra mafana fo, manao ny asan'Andriamanitra ianao nefa mandalo sedra, mandalo ady, mandalo fahoriana, de zay ilay izy no antsoina hoe fitsapana na hoe fizahan-toetra. Satria amin'izay fotoan'izay tian'Andriamanitra ho fantarina hoe inona ny tena, inona le motifa mimotivy anao hanomponao an'Andriamanitra. Arena ve? Voninahitra ve? Fisehosehoana ve? Sa le fitiavana an'Andriamanitra? De tsy maintsy hoe sao de le arena de any amin'le arena. Jereo fa hoy Satana hoe ny fitahinao nge hozy izy no mahatonga ny Joba manompo anao, fa asory teo ny fitahinao de ho hitanao tsara nasorin'Andriamanitra ny fitahiana. Matiny zana very ny fananina? Non. Andriamanitra ny nanome, Andriamanitra ny nanaisitra, ny tanjaka nivoaka tao an-kibon'iny, mitanjaka fa sanatria amiko raha ivadika na hiteny ratsy ny Andriamanitra ivavako. Zay inona le motivy anao? Ianao ve tena fitiavana n'Andriamanitra tokana sa hoe za te hanambady, za te hiteraka, za te hanakarena, za te ho lasa lavitra, za te ho afaka fanadinana, za te hahita asa? Inona le tena motivy anao? Ka amin'izay fotoan'izay raha vao kitihan'ny Satana kely le motivation anao ka miravoravo tanany ianao, de ny dikan'izay tsy fitiavana n'Andriamanitra zany nanomponao, fa nisy motivation tao, nisy but ao de hoe rehefa azoko ty, rehefa tsy azoko ty de za tsy hanompo. Ka inona le motivy anao? Fa raha fitiavana n'Andriamanitra motivy anao ka mandalo fahoriana ianao, de ao anatin'izay ianao ny antsoina hoe fitsapana le izy na hoe fizahan-toetra, satria tian'Andriamanitra iorina ny finoanao ka hiteny tahaka ny Habakoka ianao hoe na de tsy mamotsy naza ny aviavy, na de tsy misy voniny moanina aza ny saha, na de maty aza ny onja ombala, na de nefa za de mbola hifaly. Sy ravoravo amin'Andriamanitra famondrena. Zany hoe Andriamanitra tsy mitady olona materialista, tsy mitady olona hoe mivavaka amin'ny par intérêt, fa tena mitady olona mivavaka amin'ny paramoro Andriamanitra. Paramoro tokana, tsy misy fangariny. Ka indraindray zany no mahatonga ny fahoriana eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao, raha tsy nanota ianao de fitsapana le izy na fizahan-toetra fa mitaky fiambenana sy firaisana amin'Andriamanitra foana ao anatin'izay. Satria jereo Joba ny raisiko teo, Joba de tsy niala tamin'Andriamanitra na de mafy aza ny zavatra ny aretany de tsy niala tamin'Andriamanitra izy fa nivavaka foana, de hitantsika fa restauren'Andriamanitra ny fiainan'ny Joba tao aoriana tao. De ny fahatelo de i Jona. Ny antony mahatonga ny fiainako sy ny fiainanao tsy voavanina ihany koa mandrakariva de noho itsika ianao manaiky nefa nandà. Ny antsika tenenina amin'le hoe manaiky nefa nandà. Na fanafoza sy ianao nanolo tena ho an'i Jesosy, na metsaka misy ao anao Jesosy. Fantatrao tsara ny tantaran'i Jona fa i Jona ny iran'Andriamanitra hitoro filazantsara tany Ninive, ampibebaka ny mpanota. Kanefa fantatsy Jona tsara ny laza ratsy ny firenena io, de izy firenena tsy mba hibebaka io ry Jesosy ry Jehova za ve ny alefanao any za tsy handeha. Zao ny mpanompon'Andriamanitra tena mahomby de ny mpanompon'Andriamanitra manana fardeau amin'ny fanahin'ny olona. Zany hoe tsy le mpanompon'Andriamanitra mitsara ivelany be fotsiny ohatry ny Jona hoe firenena mpanota io, olona mavesatrelo ka daholo ny ao rehetrarehetra ko ahoana na za be irahanao andeha ho any. De ireo vedinao hoe mitritra fa hibebaka ireo olona ireo. Kanefa tadidio fa amin'ny masaropady ny ankohonanao
eo imasinao dia tahaka an'izay koa ny fahasaripadiny fanahan'olona eo imasin'Andriamanitra. Raha toka ny zanaka ianao ve tsy fonao ho faty, tsy fonao izavatra andro aminy, manao ahoana ny fahalaviran'ny fitiavan'Andriamanitra azy ianao sy ny tsy tian'Andriamanitra azy ianao ho veriny amin'ny afo be. Marary an'Andriamanitra no mahita fanahan'olona iray veriny amin'ny elo. Ka izay mahatonga an'Andriamanitra misafidy Jona amin'ny firenena rehetrarehetra sy amin'ny olona rehetrarehetra dia izasy ianao ilay izy. Ka mahatonga fahoriana eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao indraindray dia no izasy ianao mandositra ny baikon'Andriamanitra tahaka ny Jona. Mandositra ny adidin'Andriamanitra hoe mena hoe ianao ny safitsiako manokana hivavaka. Intercesseur ianao, intercesseur ianao. Ianao safitsiako manokana ho mpampianatra. Ianao safitsiako ho mpitoriteny. Ianao safitsiako ho profeta ianao nefa ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra dia mandà an'ilay antsony Tompo. Nanaiky isika tamboho dia avy indray tsika mandà. Izany hoe rehefa tena hitanao fa misy ataka be izany ao, misy an'ilay eran'Laorankoto mamonjy hoe natahotra ianao izy hifanena amin'ny Losifera dia iny ianao izy fa niala. Nefa tena hoe misy ady izany ao anatin'ilay fanarahana dian'Andriamanitra, misy ady tsy maintsy atrehanao. Ka raha ohatra ianao matahotra andrisy an'izay ady izay ka miverin-dalana na mitsoaka amin'ny toerana hafa na mialangalana any ambadimbadika any rehetrarehetra any dia tsaro fahitan'Andriamanitra ianao. Hitan'Andriamanitra ianao na ho aiza ianao ka mahatonga ny fahoriana koa izany tonga eo amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao mitodika manokana ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa eto. Dia ny hoe ny tsy fahavitan'ny mission izay napetrak'Andriamanitra teo aminao. Mety hoe betsaka ny problème ara-bola dia adindrinao ilay problème amin'ilay ara-panahy, izany hoe fantoka loatra amin'ilay fitadiavam-bola ianao dia adinina hatramin'ny mission napetrak'Andriamanitra anao dia hitory filazantsara. Mety misy zavatra mahavariana anao any dia ataonao ambany zavatra ilay fanompoana an'Andriamanitra ka tsy lamina mihitsy ny fiainanao. Jereo fa Jona tsy nahavelon'Andriamanitra mihitsy. Raha tsy natsipy tao an-kibon'ny trondro dia tao vao nisaintsaina dia tao vao mibebaka dia navoaka dia nanino nandehananao an'ilay mission. Izany hoe raha tsy mibebaka izany Jona dia maty tao an-kibon'iny trondro iny. Satria ilay fotoana nijanonany tao dia fotoana mbola namindran'Andriamanitra fo azy hibebahany sy hanekeny indray andehanao an'ilay mission. Zasy ianao izany rehefa nanao hoe intsy aho irao dia tena hoe aina mifetra na mafy na mora na ambony na ambany na atsimo na avaratra dia mila miroso foana isika fa mitondra ozina sy barazy eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Ny asa mpanompoana izay tsy tanterahako sy tanterahanao nefa amin'Andriamanitra tsara azy hibangoko tokana an'izay voalaza rehetra izay dia fehezina tamin'ilay salamo teo hoe fa tsy mandrakizay no hanajinoana amin'ny malahelo ary tsy ho very mandrakizay ny fanantenan'ny manitra. Tsaroa fa nantantaran'ny Davida, nantantaran'ny Joba, nantantaran'ny Jona samy nandalo fahoriana izy ireo kanefa nanapetra ihany ilay fahoriana. Tsy navelon'Andriamanitra maty tao anatin'ny fahoriana ireo mpanompon'Andriamanitra ireo fa maty tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Fantatra sy fantatrao ny tantaran'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Fa izay ny andohany nefa tsarovy fa maty tamboninaitra ary maty tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra ny farany. Izany hoe ny tiako ampaherezana anao dia izao hoe na inona miady atrehanao na tamin'ny alalan'ny fahotana ny diran'izany fahoriana izany na tamin'ny alalan'ny fitsapana na fitsantoetra ny diran'izany fahoriana izany na tamin'ny alalan'ny hoe ny fanaovanao atsirambina ny asa-panompoana izay napetraka taminao no mahatonga ny fiainanao mikorotana sy mitotongana mandraka ankehitriny dia teteny aminao hoe tsy mandrakizay izany. Fa amin'ny fotoana hiverenanao amin'ny Tompo hoe raiso ny lakile amin'ny fiainako alamino ny zavatra rehetrarehetra ao anatiny ao fa tsy vitako intsony io. Amin'ny fotoana hitenenanao an'izay dia miasa ny Tompo dia mirestore indray ny fiainanao. Ary rehefa mirestore anao ny Tompo tsy ny fiainam-panahinao irery ihany fa ny fiainanao ara-nofoko satria izy hoe ny tiako dia ho ambinina ianao tahaka ny anambinana ny fanahinao. Izany hoe ny ara-panahinao izany mila ambinina efa ambinina raha teo fa tian'Andriamanitra kosa zasy ianao ho ambinina ara-nofo. Ka tsy tian'Andriamanitra izy fahoriana mihitsy eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao fa tian'Andriamanitra fiadanana foana. Ka izany mahatonga an'Andriamanitra mbola mampasiasy ianao,
mbola mitaona sy ianao hoe na endrika ina fahoriana misy eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao amin'izao an'izao dia ndehantsika andiny tena hoe za ve Davida sa za ve Joba sa za ve Jona. Ka rehefa vitantsika izay fandiniana izay analizy izay dia amin'ny alalan'ny valiny izay analizy izay no ahafahantsika mitondra ny fahoriantsika eo am-pototry ny azo fijaliana, satria mila fantarina aloha izany. Tsy tonga dia alefa ambadiky ny devoly foana ny fahoriana misy eo amin'ny fiainanao, devoly indray io, indraindray tsy maninona akory fa ianao mahitsy tena mamotika ny fiainanao. Ny an'i Jona ange tsy nisy idiran'ny devoly ny an'i Davida koa tsy nisy nidiran'ny devoly, ny fakam-panahy misy fa hanao ny décision na ianao hanota na tsy hanota. Ny an'i Joba ny tena hetsaketraky ny devoly direct ary tena hoe dila nataon'ny Satana sy Jehova mihitsy ilay izy hoe hita mihitsy hetsaketraky ny devoly. Fa ny an'i Jona sitrapony, ny an'i Davida fitiavan-tena, filany nofo no nahatongavany fahotana teo amin'ny fiainany. Ka nde zasy ianao andinika hoe inona no mahatonga ny fahoriana misy, ndao sa miandiny tena tsika hoe fa maninona ny tsy ilaozam-pahoriana ny fiainako, sao dia mba Davida ary noho ny fahotako, sao dia mba Joba fizahan-toetra sy tia fitsapana, sa hoe za Jona manao tsy rambina ny asa-panompoana sy ny iraka izay nampanaoviny Tompo ahy. Ka tsy hamelanao lamina mihitsy izy raha tsy manaiky indray ianao ary manatanteraka an'izay voady. Tsarova fa rehefa mamoa voady amin'ny tompontsika dia manaiky hiara-dalana mandra-patapitra. Izao tontolo izao izany io mandra-piala anao ety anty fantalovantsika dia manaiky hiara-dalana ianao. Ary ny contrat ataontsika contrat avy, tsisy midémissione izany io, tsisy miala izany io, fa aina ny fetra fa manao contrat amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ka na mafy na mora ny lalovanao dia tsy miala ianao fa mijanona eo foana fa hampandresanao ny Tompo na amin'ny endriny ahoana dia ny voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany fa ny fampaherezanao kosa dia ho amiko tsy aminao. Dia tsika hiara hivavaka. Tompo malala misaotra anao fa nampatsiahivinao indray izay androany ary tena hoe sokafanao indray ny sainay atakatra hoe inona marina ary mahatonga ny fahoriana tsy miala eo amin'ny fiainako sao dia nanota ary sa ve fizahan-toetra marina izao, sa sao dia misy mission tokony ataoko, sao dia misy aditsy tokony vitaiko nefa za mandrimandry manandrara ka sao dia antso ho anahy zao zavatra mitranga eo amin'ny fiainako izao. Tompo ampahafantaro izay hoe inona marina ny tena mahatonga ny fahoriana amin'ny fiainanay, fahotana ve fitsapana ve sa antso, le antso tsy valianay. Jesosy Kristy misaotra fa efa nazavainao sahay dia ary misaotra fa mantoro enay izany dia tianao indray ho tsakotsakonay sy andinianay tena dia tena tsapanay tokoa izany fitiavanao izany, satria raha tsy ny fitiavanao dia tsy handrehan' izany teny izany izay ary tsy hatakatra an'izany. Misaotra Jesosy, mahazo matoky ianao fa manomboka izao dia na inona fahoriana dia tsy ataonay asaraka ny fitiavana anao fa hitoetra eo an-tongotra mandrakariva izahay satria eo ihany no mahatsara anay. Dia raha sy nilaza Tompo dia atolotra eo anao ihany ilay efa traminy taloha indrindra sankehitriny ary mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Aleluia, amen. Mahereza tia anao Jesosy.